Jesu ni wanilana mamikulo cha Jesu miaratala na minao sapa kwanke ichi si misi tualau kandiandro kurit atulu chuanau tikulo cha Jesu ni wanilana mamikulo cha Jesu miaradala na minao sapa kwake ichi simisi tuala kaniandro kuret atulu chuala niampiasai na ijurai suantakau tasiku fecha fafuku anau nyamkurecha dai suantakau kamanjakiza nirai siana. Eny tompoko miarabanao indray ny eto amin'ny radio RFM 2A androany a faly miaraka aminao amin'izao alatsinainy ny faha-efatra ambin'ny folon'ny volana jolay 2024 izao. Mahafinaritra ny miaraka aminao androany satria iresadresaka antsika ianao satria mety manelingelina ny hafa ny fisitsika, mety manelingelina ny hafa ny tenitsika, mety manelingelina ny hafa ihany koa ny fitaovana rehetra zay ampiasaitsika amin'izao fotoana izao zay ny antony iresahako aminao androany. Efa nanao kely teny an-dalana fa ny antso anatampoka madama dia tsy maintsy najanoko kely le izy dia averiko aminao indray izy amin'izao ariva amin'izao maraindraina zao zany rehefa tonga aty ako zany mety manelingelina ny hafitsika marina mihitsy zany satria na dia ny asa rehetra zay ataoko isan'andro raha dia manelingelina misatana mihitsy satria tsy afaka manao an'ilay programme araka ny tena tokony ho izy ako satria miovaova foana ny planinina ndraindray ampidiriny amin'ny 10 ndraindray ampidiriny amin'ny 4 ndraindray ampidiriny amin'ny 3 ndraindray ampidiriny amin'ny 12 atoandro dia izao indray izy no vany amin'ny 4 ora hariva dia fantatro tsara mihitsy ny manelingelina anazy ny zavatra rehetra zay hosoratako eto. Tadio tsara fa ao anatin'ity fandarana rehetra zay ataoko dia miainga amin'ny alalan'ny atao hoe aingam-panahy ny zavatra ataoko. Ao anatin'ny atao hoe aingam-panahy zany hoe ny raso alefako direct angamba izy mba any amin'ny radio mba hafa ny hafa mihaino anazy koa. Hop, ça passe ça ou pas? Tsy mandeha. Ok, ça marche. Dia amin'izay fotoana zay dia tiako fantatra hoe misy miteny le orthographe ohatrany tsy mety tsara corrigena zany zavatra zany. Tamin'ny farany zany dia nieritreritra hoe tsy dia mivaky lolo oatra amin'izany zavatra ohatran'izany na mety na tsy mety ny fomba hitenenako azy na vary amin'nanana tsy hoe miteny an'ilay olona miteny an'izany na ohatran'izany satria zay no aingam-panahy azoko zany hoe tsy zavatra rehetra idiran'ny aingam-panahy ao amin'ny tena zany no tenenina aminao ka raha tafiditrany aminao le izy dia zay ny tena antony, zay ny tena buako amin'izay fotoana zay satria tsy tsony ny famenarana efa nasoron'Andriamanitra tao amiko zany atao hoe fatahorana sy famenarana zany donc tsy maintsy miteny ako indrindra ny zavatra tokony ho tenena araka ny famarinana. Manelingelina tsika, manelingelina ny satana, manelingelina satria raha ohatra nareo ka nahita an'ireny zavatra nisoratako taminareo reto teny dia misy zavatra betsaka mivoaka any amin'ny TikTok any tena manelingelina mihitsy, manelingelina zany atao hoe adventiste mitondra ny andro fahafito zany hoe mitandrina ny andro fahafito zany manelingelina ny hafa mihitsy na itsika samitsika ao anatin'io fiangonana io raha dia mifampanelingelina zany hoe soary ohatra misy manelingelina zay fahalalako anazy manelingelina satria tsy tehiteny frantsay mihitsy ako manelingelina itsika amin'izao fotoana zao na itsika samitsika ary betsaka ny zavatra mitranga any misy miteny hoe secte atsika, misy miteny hoe tadio tsara fa tamin'ny 1800 andro no mivoaka niaraka tamin'ny mormone ny témoin Jéhovah zany dia midika zavatra hafa mihitsy zany hoe tsy hoe secte mihitsy nireo hoaninareo nefa tsy zavatra tena faran'izay tena tsara eritreretina sy alalinina tsara mihitsy izy amin'izay fotoana zay. Misy antontsika matoa nataon'Andriamanitra mipondraka tamin'ny 1844 entre 1900 tanoany satria misy antony betsaka mihitsy
no nanaovan'Andriamanitra an'izay zavatra zay fa zay tsy fantatry ny olona vety zavatra tena manahirana ny zareo de zao tsika olona mangina pacifiste olona misaintsaina mandinika amin'ny baiboly tsy mivoaka ao anatin'ny baiboly tsika de mitandrina ny lalàna folo io satria araka ny teneniko anareo hatramin'ny voalohany sarotra no mitandrina ny lalàna folo io izany tsy nandainga izany tsy namono olona izany tsy nanao tsintsinina ny ray aman-dreniny izany tsy niampangalainga izany tsy nanararoatra ny namany izany tsy nanao tsintsinina n'Andriamanitra izany tsy nisitaka kely tamin'izany andro sabata zany zany rehetrarehetra zany sarotra manaraka an'io sabata io fa tsika kosa de tsy oatra ny hafa afaka miteny hoe tompo tiako ianao fa tsy manaraka ny lalàn'Andriamanitra araka ny tokony izy zay zavatra zay de tokony ho arahantsika araka ny tokony izy satria izay no mampiavaka atsika itsitiavan'Andriamanitra atsika am'izao fotoana zao ninninona tenenina eo de tadio fa tsika de olona mangina olona tsy mikritika be fatany fa tsy maintsy miakina ao amin'ny baiboly na de miteny ara hoe misy zavatra tsy mety ataony niana tsy maintsy tenenina zany zavatra zany tompoko satria zay ny fahamarinana tokony tenenina ary tsy maintsy abaribaro hitan'ny mason'ny tany aman-danitra mihitsy tsy tokony ho angina tsony tsika am'izay fotoana zay tsy tokony hiafina tsony fa tokony hiteny tokony hisokatra io vavantsika io raha mbola mifanahy masina no miteny am'izao fotoana zao tadio fa misy zavatra mahafinaritra be ny teneny hitako tao amin'ny Jean Patrice tao zay voakiko aminao eto andraso anio avokako aminao mihitsy izy ozy izy hoe tsy maintsy manao zavatra ao anatintsika Kristy vao afaka manao zavatra amin'ny alalantsika izy tsy maintsy manao zavatra ao atsika izy vao afaka manao zavatra amintsika tsy maintsy manova tsika tanteraka ny fanahy vao afaka manova izao tontolo zao amin'ny alalantsika zay no soratany marque Finlay zay ny zavatra nytenen'ny marque Finlay farany nalaiko capture d'écran hitanareo tao amin'ny Jean Patrice aingana be io tsy maintsy tadio tsara fa ny olona rehefa miteny momba an'Andriamanitra de tadio tsara fa tsy afaka manao ninninona raha tsy misy ny herin'ny fanahy na ny aingam-panahy na zay lazantsika anazy rehetrarehetra ny hoe misy ny herin'ny fanahy misy an' Jesosy mampirisika anao misy an'Andriamanitra manohana anao ary ny anjely no miaro anao am'izay fotoana zay tsisy ninninona azo ny hafa atao mihitsy fa ny fahamarinanao anatin'ny baiboly foana ny fatarina ary raha mbola tsy mivoaka ao anatin'ny lalàna folo ara-moraly tsika no manao an'io zavatra io de tadio fa tsy sekta zany mihitsy anao aza matahotra zany mihitsy efa nasoron'Andriamanitra tany aminao zany fatahorana zany nasorona ohatran'izay zay mahatonga anazy miteny foana hoe ao amin'ny salamo hoe ny anjelin'i Jehova de mipetraka mitombona eo ambony lohany zay matahotra anazy donc tsy atahotra mihitsy nahako rehefa miteny tsy homenatra mihitsy na rehefa miteny satria maninona Jesosy de eo ambony lohako eo mandefa ny anjeliny miaro anahako ary vonina ako hiteny ny fahamarinana araka ny tokony izy tadio tsara ny zavatra tena mampalahelo am'izao fotoana zao de natsika samitsika ara de somary ohatran'ny na ny miteny an'le izy ara de ohatran'ny mampatahotra satria maninona satria misy zavatra jerevantsika ny zavatra nysoratany pasteur Ted ozy izy hoe fohy ny fotoana tsy afaka irehareny amin'ny ampitso isika fa na de ny avoaka ny anio aza tsy fantatsika izao fotoana izao ihany no ananatsika vonina ve ianao raha iveriny Jesosy raha iverina androany na rapito Jesosy na hovelona isika na hiala sasatra mampasana de ahita azy tsy ho ela tsika ao amin'ny 2 Korintiana fahenina sy 2b sy oabolana 27 fa indrindra le zavatra hitako tao amin'ny Facebook sy tena natonga saina anazy zavatra nytenen'ny ranabavy madame Wet zay milaza atsika hoe mpaminany vavy azy nomen'Andriamanitra fahitana farany ozy hoe zava misy iainan'ny vahoaka an'Andriamanitra kehitriny naseho anazy fa eo amin'ny toerana mahasondriana foana ny vahoaka an'Andriamanitra ary mila tsy atsapa mihitsiny ny mahafohy ny fotoana sy ny tomba bidin'ny fanahiny eny ary tompoko iresadresaka an'io kely tsika satria maninona ao indrindritsika am'izao fotoana zao mampalahelo satria tsy te hiditra lalina amintsika satria na itsika samitsika raha de ohatra manelingelina anao ny zavatra teneniko agnambo tsapako tsara mihitsy zany manelingelina satria varintsika eritrereto hoe zavatra kely fotsiny teneniko anao reo anjelin'i Jehova nasain'Andriamanitra hipetraka eo ambonin'ny tafotranonao de hiteny an'i Jehova hiverina any an-danitra de hiteny hoe Jehova Andriamanitra Jesosy mba te hanao vacances ahako heureusement fa tsy nanao vacances izy reo fa be da be tsika mivery raha manao vacances reo eritrereto hoe manao vacances fotsiny fanahy masina hiteny amin'Andriamanitra hoe hanao vacances fa leo hiteny Jesosy hoe hiala eto amin'ity fitoerana masiny ity fa hanao vacances na hiteny Andriamanitra hoe reraka ahako fa leo hanao vacances heureusement tompoko fa tsy miala sasatra izy ireo am'izao fotoana zao tsy namanelingely tahaka ny ninona ary tsika rehefa tsy miala ao anatin'ny fahamarinana izay misoratra ao anatin'ny baiboly tsy hitako tompoko
zay tokony tenenana hoe manelingelina itsika am'izao fotoana zao. Zavatra tsy maintsy tonga io satria manelingelina ny afitsika satria tsika tsy miala ao anatin'ny fahamarinana. Le zavatra ho tenentsika momba ny fahamarinana hoe tsy diso, le zavatra ho tazomintsika hoe marina no manelingelina ny hafa. Mahatonga ny zareo manao an'izay azony atao irahany satana, manao an'izay azony atao hoe ireo indray reo fa miteny ohatran'izao, ireo indray reo fa miteny ohatran'izao. Nisy zavatra ny tenen'ny Paoly na Petera na tsy tadidiko tsony anatin'ny Baiboly tao hoe tsika samitsika rehefa mahafantatra an'izany efa elany ireo no niteny hoe ho avy Jesosy nefa mbola tsy tonga foana hatramin'izao. Nefa tsika mbola vonona foana hiteny hoe ho avy anie io Jesosy io fa miomany ianao e. Miomany ianao fa ho avy Jesosy ary tsy maintsy ho avy izy. Ninonino nataonao? Satria maninona? Mety ve ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao? Tsy mety tompoko. Tsy mety tompoko. Na manelingelina ny hafa ary tsika na mampatahotra anazy ary ny zavatra tokony tenentsika de tokony androso atrantsika. Betsaka amintsika au fait no miafina ao ambadiky ny Baiboly, miafina ao ambadiky ny fiangonana. Tsahako miteny an'izany. Tsy samy teny marina be le satria ao anatin'ny toetratsika satria nasain'Andriamanitra mihitsy tsika misitaka kely aloha mandrapatonga ny fanahy masina. Ekeko tsara mihitsy zany. Fa betsaka no matahotra, betsaka no miemotra ary betsaka no miteny mbola tsy androny zao. Tsy mampaninona nahako mihitsy zany. Nefa kosa tsy tokony hiafina ao ambadiky ireo zavatra ireo fa tokony androso amelatra n'io Baiboly io ary hiteny ny fahamarinana araka ny tokony ho izy. Tsy azo atao ambanin'ny zavatra ny asan'Andriamanitra. Eritrereto hoe misy fotoana ako tsy mila vacances mihitsy fa rehefa miteny amin'ny patron ako hoe sabotsy vendredi mijanona ako sabotsy de ampy anazy tsy mila vacances ampy anazy tsy mila vacances mihitsy ny ako satria manina raha tambatambatra ao reo vendredi sy zoma sy asabotsy sabata reo raha tambatambatra ao foana de miasa ny latsinainy hatramin'ny alakamisy mahavita vacances be mihitsy ny ako ary manana tanjaka be mihitsy ny ndefa mafimafy an'le satria misy fotoana ampitombonin zareo kely le izy bon ino ianao fa tsy maintsy manao kely ino fa marary le olona nisy accident zao tamin'ny farany teo de tsy maintsy nandeha tamin'ny zoma azonao reo le izy donc sabotsy fotsiny ny andro tsy nesako zany donc mandreraka le satria efa zatra le vatana efa zatra ao anatin'le hoe enin'andro 10 andro tsy miasa de miasa tampoka ny andro vendredi satria za mihitsy no teny za tsy mila vacances fa ny andro zoma sy ny sabotsy ako tsy miasa de tsy mila vacances mihitsy na fa ampy anazy satria rehefa continue reo de mameno ao anatin'ny 12 volana de mameno à peu près combien ohatrany hoe vacances anao un mois na ohatran'izany any. Tiako tenenina aminao de zavatra farany tsotra. Ohatrany hoe andray texte anankiray tsika somary ohatran'ny niova mibrok ohatran'ny hafahafa fiaoko angamba fa tsy maninona. Andray teny anankiray tsika. Zavatra mampalahelo de zao. Matetika tsika de matahotra ny fanjakana zay misy atsika am'izao fotoana zao. Normal be mihitsy zany. Nefa nisy zavatra nampisehoan'ny John mpanao batisa tamin'ny mpanjaka tamin'izany fotoana zany ary sahany tenenina mihitsy na ianao de tsy tokony anao an'io de nitapahana ny lohany. Tiako tenenina de hoe fanontaniana baraingo be am'izao andro farany zao. Ny zavatra misy atsika am'izao fotoana zao hoe tokony hiaraka amin'ny fitondra fanjakana. Fanontaniana baraingo be zay zavatra zay. Tsapako tsara mihitsy zavatra nitenen'ny Madame White satria mamaky ny bokin'ny Madame White ako tsapako tsara mihitsy. Fa niany zavatra tiako tenenina fotsiny de hoe itsika am'izao fotoana zao am'izao andro farany zao ve de tokony anomevahana ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao. Zay mba tiako tenenina na de hoe andeha hitory tena tsika hitory ny filazantsara am'izany zavatra zany tokony amevahana azo ireo ve tsika am'izay fotoana zay. Tadiova raha niteniteny momba n'io mpitondra fanjakana io i John mpanao batisa de inona ny zavatra nahazo anazy? Nitapahana ny lohany. Nitapahana ny lohany. Satria manina tsy tatiny lay mpitondra fanjakana nanelingelina ohatra ny teneniko teto hoe nanelingelina ny mpitondra fanjakana. Nisy zavatra navoakany rahalahy nafinaritra be anako Kyoto lay mahimbotso tany Suisse tany nafinaritra be anako nanaovana anazy androany. Ianao raha vao hianatra bisikileta azonareo jerena amin'ny paziny tsy de matetika mijery anazy tsiny de raha mandeha miahotrahotra ianao tsy ho ahy bisikileta mihitsy. Raha ohatra ianao ka andeha ilomano ka hiditra anatin'ny rano kely tsisy dikany ohatran'izany tsy ahy ilomano mihitsy ianao fa tonga de mandehanany amin'ny rano lalina be. Raha ohatra ianao ka anao société ozy izy
ka isadasada hoe tsy ho vita koa satria tsy ampy finoana aho tsy ho vitanao mihitsy ny société. Ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra koa ao anatin'ny misy manelingelina azy ianao a rehefa mandeha maka décision une fois pour toutes ianao hoe hiaraka amin'Andriamanitra ako a de tanteraho hatramin'ny farany. Satria naninona efa nasoron'Andriamanitra amintsika ny fahatahorana. Nasoron'Andriamanitra antsika ny fahatahorana, tsy tokony atahotra mihitsy ntsika hiteny satria betsaka ny zavatra tsy mety. Raha nahita tsara n'ilay zavatra nisoratako tamin'ny herinandro ianao a, lasany ho avoakako anao eto izy. Ho avoakako anao eto izy, namoaka texte anankiray zay ako a tiako hojerevanao. De niteny aho hoe ndasy vetivety eny. Ito izy ito. Ataoko eto amin'ny écran eto izy ho hitanao tsara mihitsy. Tsy hoe ianao vehivavy janga no tenenina lava eto foana. Ozy aho a, fa nahitako fahadisoana betsaka ny molotra aho tamin'izaho mbola tao anatin'ilay vehivavy janga. OK? Izao tsy miteny hoe tonga lafatra ahako a. Azonareo? OK? Fa kosa ny fonao a feno faratsiana sy fanaovana tsinotsinona lay avo indrindra. Miezaka ary mbola ezaka amotika ny vahoaka eran-tany ianao a, ary nafantatra ao aza fa ny dragona no ao ambadiky ny hevitra rehetra eo ampelantananao de manao zavatra foana ianao. Tsy rariny nefa tsy afa manoatra ireo rano maro izay hipetrahanao fa nataonao a jamba tamin'ny tsy fahitana izy ireo. Azonareo ny tiako tenenina. Zany zavatra zany de manelingelina ny hafa. Manelingelina ny vehivavy janga. Manelingelina n'ireo rano be da be hipetrahan'io vehivavy janga io nefa zavatra tsy maintsy tenenina alohan'ny hatongavan'i Jesosy. Satria maninona? Jesosy de niteny hoe any amin'ny Apokalypsa ny tsy tadidiko na toko 7 na fafiry izy zay a, mila miverina mijery ahako niteny hoe mivoatao ianao ry vahoakako, mivoa ao amin'ny Babilôna ao ianao. Donc raha niteny an'izay Jesosy ao a, anjarantsika koa tokony miteny manafatra hoe misy zavatra tsy mety ao. Matoa Jesosy miteny hoe mivoatao ianao. Donc tsy tokony hisy enatra mihitsy ny tenenana an'izany na de manelingelina azy ianao. Ary fotoanan'izao a tokony hiverenana antsika amin'izany fotoana zany. Ho averiko kely lay zavatra nitenen'ny pasteur Ted Wilson teo hoe fohy ny fotoana. Tsy afaka irereny amin'ny apitso isika. Fa na de ny avoakany an'io aza tsy fantatsika akory. Izao fotoana zao ihany no ananantsika. Ny androany ihany no ananantsika. Tsy ho fantatsika mihitsy zavatra zay mety mitranga rapitso. Hoe hoaizy ireo olona reo, ahoana fomba hitsaran'olo Andriamanitra an'ireo olona. Ary na itsika samitsika ara am'lay zavatra nitenen'ny madame White ato de mahatonga saina ane zany varintsika olombelona, varintsika vahoakan'Andriamanitra, le mitazona an'le fahamarinana, le manelingelina ny hafa, manelingelina ny hafa ho satria na ny évangéliste rehetrarehetra ny États-Unis, évangéliste rehetrarehetra maneran-tany, ny pentecôtiste, niza de samy teny mihitsy hoe reo a de ohatran'izao satria manelingelina anazy le fahamarinana hoentitsika. Nefa atsika ao anatin'le fahamarinana araka ny tenen'io zavatra voasoratra ao amin'ny io premier écrit voaloha soratra page 200 io de variana itsika. Variana amin'inona? Ohatrany tamin'ny andron'ny Noa. Manao mariage, manao trano mijoalajala be, raha ohatra k'Andriamanitra miteny antsika hoe trano ray azonao atao a, de mbola misy manao ihany ny hafa riananina ry a sy ny karazana zany ane zavatra hitan'Andriamanitra daholo. Ohatrany tsy miteny hoe tsy mety a, tsy miteny hoe tsy mety, variana loatra tsika. Variana loatra. Raha vao miteny an'izay a de efa manelingelina anao ihany koa satria maninona? Mety manelingelina anao ahako. Mila mieritreritra tsika, mila misaintsaina tsara hoe vonona marina ve tsika ny andry ny hatongavan'i Jesosy, sa kosa anao zavatra misadasada hoe mipetraha aloha ianao any fa mbola tsy navita trano ahako, mandana aloha ianao any fa mbola tsy vitako ny fianaran-janako. Zany rehetrarehetra zany de manelingelina atsika samitsika ary tokony eritreretina. Eritreretina ho eritrereto tsara. Dinio tsara fa misy dikany matory ny teny reny mivoaka foana ohatran'izao. Dinio tsara fa misy antony reny matoa mivoaka fotsiny ohatran'izao. Aza atao manelingelina anao, aza atao mahasorena anao fa dinio tsara. Alalino impito fa nanomboka tamin'ny 1844 no efa niteny hoe ho avy Jesosy.
talohan'izay a araka nyteny hitako any amin'ny tiktok any le mahatonga an'le olona miteny reo ane efa niandry an' jesosy tamin'ny taloha 1844 de tsy tonga tampoka jesosy de tonga de misaraka ry zareo de lasa misy an'io secte adventiste 7e jour io ohatran'izany ny zavatra ataony zareo nefa tsy fantany akory le calcul misy miteny mihitsy hoe nanao calcul bebe faritanytany de tsy mivoaka le calcul sy ny karazany nefa tsy zany mihitsy ny tokony izy satria zay ny zavatra navoaka ny hita nomena ny fahitana nomena vaovao farany nomena ny madame White ka tokony eritreritra atsika 2025 atsasa-dalana sady eo amin'ny farany taona atsika amin'izao fotoana zao atsasa-dalana ao anatin'izany de efa enina roa sady angamba tatoato fa anampy any États-Unis anampy any Ukraine i États-Unis za tsy miteny mihitsy hoe 3e guerre mondiale fa naninona izy niova hevitra zany zavatra zany de tokony eritreretina inona ny zavatra eritreretina raha ohatra ka hiteny an'izay izy ahoana ny zavatra ataon'ny Chine sy Corée du Sud ary Iran anampy any Russie zay zavatra zay de tokony eritreretintsika hipoka ve ny 3e guerre mondiale nefa atsika miteny hoe tsy hipoka mihitsy ny 3e guerre mondiale afaka mieritreritra atsika tompoko afaka maka hoe anelingelina anao tokoa ahako ary zahako manelingelina mihitsy ny ahako satria maninona aingam-panahy ny zavatra rehetrarehetra miainga eto amiko eto ny zavatra rehetra teneniko androany de zay mena anahako aingam-panahy mivoaka eo ny eo no azaraiko aminao ao anatin'ity radio keliko ty mbola tsy vitako ny application fa manatena ako hitondra ho fanampiana anao mba tsy hampiemotra anao zany havatra zany tadio tamin'iny zavatra ny tany Saint-Louis iny be da be no nivoaka vitsy no niditra be da be no mivoaka fa vitsy no miditra ao anatin'izany fa tsy fantatra ry zareo ao anatin'izany de mahita an'ilay atoetra atsika tsy vonona fa mirehare fotsiny ohatrany hoe ty ahako manao présence fa tsy vonona par contre andeha hiteny an'le fahamarinana ao anatin'izany any koa no mieritreritra azon'ny satana de misy ane amintsika misy tratran'izany hoe ny vadiko ohatran'izao de za ohatran'izao rehefa niaraka tamin'ny vadiko nandritra ny fotoana maromaro de mivavaka foana ahako nefa tsy misy valy mihitsy ny le vavaka nefa no ny vadiko manao zavatra anankiray tonga ho azy ny tomobile ny trano sy ny karazany de miala amin'ilay fahamarinana ahako misy be da be zany tompoko petsaka ny zavatra trangany zavatra ohatran'izany mahatonga antsika miala ao anatin'io SDA io be da be ohatran'izany ny zavatra mitranga satria nanambady olona afa akoatran'ny finoana izy sy ny karazany be da be mihitsy zany hoe misy afaka ny examen ny hafa ny namany de izy tsy afaka de miala izy satria manina izy tsy afaka satria ny anankiray tsy mivavaka nefa samy mivavaka nefa manina izy tsy afaka nefa ny ato afaka azonao ny tiako tenenina zany de mampiemotra atsika ny fombafomba mpiseho atsika ao anatin'ny fiangonana de mampiemotra atsika ihany koa ny toetra ny pasteur sy ny loha olona zay mijery sy ny karazany reny mampiemotra atsika ihany koa manelingelina zany zavatra zany manelingelina anao zany mijery fody sy ny karazany manelingelina zava-misy zany tompoko zany zava-misy zany hoe 10 taona ako de tsy tiako tsony io vadiko io fa mahita jeune ako de aleoko izy sarako zava-misy zany ao anatin'ny fiangonatsika tsy azo afenina zany ary manelingelina matoa samy tenenao am'zany ary zava-misy manelingelina matoa mitenenao hoe tsy tokony tompoko hiaraka amin'ny fanjakana manao corruption ny fiangonana misy atsika manelingelina raha miteny an'izany nefa zavatra tsy maintsy tenenina zany misaotra anao any ianao hatramin'ny farany manantena fahasalama tsara ianao ary apetratsika amin'i Jehovah ndray ty herinandro tsika manontolo ty mandrapatonga ny sabata zao misaotra tompoko ny ianao hatramin'ny farany